Toboklasy toboko avy ankafaliana no iarabanantsika rehetra misotranao tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'izao aly zao ankasitratsika ihany koa ny mpanao gazety mendrika Razafindratrima mitondra ny fampalalam-baovao teo ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany tsy ala lavitra nireo raharaha mafana eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ny vaovao izay noentintsika teo ihany koa dia hitondrahantsika famakafakana zany indrindra no nanasantsika vahiny manokana ho amin'ity alina ity andry matoky Maxime Ralaiseno izay mpamakafaka politika mpanao politika ihany koa miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary miarabanao indrindra tompoko ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity everiko fa fotoana tokony hamakafakana hitondrana ny ady hevitra ihany koa ny vanim-potoana sala amin'izao ka mankasiraka indrindra nanaiky an'izay fanasana izay tompoko miarabanao Gasikara Fenisoa dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana invité du jour na reo malagasy any ivelany na reo malagasy eto an-tanindrazana mankasitraka hatrany amin'ny fanasana reo satria manome sehatra nay mpanao politika izay efa fantatra hoe mivohy ny hevitra hatrany ary vonona indray ny araka hitafa amin'izao vaovao fantatritsika tokoa fa tena ao anatin'ny vanim-potoana mafana ny raharam-pirenena Gasikara Fenisoa mankasiraka indrindra tompoko asaiko ampitiavana antsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany araka nambara teo asaina mpitiavana mihitsy ny isika ivelan'ny Madagasikara novana kopatana satria memaro hatrany ianareo amin'ny page Facebook eo no manaraka anay eto amin'ny fandarana tsy adintsika eto an-tanindrazana na eto Antananarivo na any amin'ny faritany ihany koa anisa misitraka an'izany fandarana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara zany isika izay meno amin'ny alalan'ny onjam-peo ny Real 94 FM arabana manokana ihany koa ho amin'ity alina ity andry matoky Maxime Ralaiseno mialohan'ny tena iresantsika an'ireo karazana tranga maro samihafa raha ohatra ka mijery an'ilay tao hoe tontolo politika ianao satria manomboka mametraka ny atao hoe fanehoan-kevitra ny vondrona ny hery rehetrarehetra na avy any ivelany na avy eto an-toerana na mpitondra na mpanohitra na mpisehatra ara-politika fa manomboka mametraka ny ataontsika hoe toerany ihany koa ny firaisamonim-pirenena ny mpanao politika ny fiandanina ihany koa ho an'ny mpanao politika maro samihafa mandeha ny hevitra maro samihafa amin'izao fotoana izao ny amin'ny ahafahana mitondra ny Madagasikara any amin'ny ataontsika hoe fifidianana any amin'ny atao hoe fitoniana any amin'ny atao hoe fisorohana ny krizy izany atao hoe tontolo politika raha ataon'izay mielatra fotsiny ny tiako antaninanao androany dia hoe azo iverina fa kisarisara miverina ve izao tranga iainantsika izao satria mampatsiahy ianao ny aprily 2024 mampatsiahy ianao ny tranga tany amin'ny 2024 rehefa ivoaka ny teteza mita ho any amin'ny fifidianana isika ary ny tena marina aza mampatsiahy hatrany amin'ny ataontsika hoe raharaha 4,600 rehefa iroso any amin'ny fifidianana tamin'ny fisininy ataontsika hoe ampesement ny professeur Azafy Albert misy kisarisary politika miverimberina foana mitovitovy foana miompi-kevitra amin'izany ve ny mpamakafaka Maxime Ralaiseno androany lojika ve izao raharaha mafana eto amin'ny firenena izao tompoko ny fiainana ara-politika Gasikara Fenisoa dia fantatsika hoe miaina arakaraka ny toe-java-misy zany raha miresaka n'izany tantara politika zany ianao satria zavatra efa nitranga teto amin'ny fiainan'ny firenentsika zany ataontsika hoe crise politika miverimberina zany dia fantatritsika loatra zany fa tsy misy zava-baovao mandritra n'izay taona marobe zay raha lay fiainana ara-politika eto Madagasikara no resantsika maninona no tonga amin'izany sehatra zany tsika satria zany adihevitra amin'ny fiomanana fifidianana zany dia fantatrao Gasikara Fenisoa hoe anisany tsy mampitovy hevitra mihitsy mpanao politika malagasy tsy hitovizany antoko politika hevitra ny fanomanana fifidianana tsy hitovizany vondrona izay miantsehatra arak'ilay voalazanao teo na ny miankina na ny tsy miankina ny fomba fijery akapobe ny fanomanana fifidianana zany rehetra zany dia tsy misy zava-baovao Gasikara raha zay miresahana fa miverina foana ity olana amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ity ka raha tonga amin'izao vanim-potoana izao zany tsika hoe maneho hevitra ny mpitondra fanjakana, maneho hevitra ny antoko mpanohitra, maneho hevitra ny fiarahamonim-pirenena, maneho hevitra ny vondrona
zay fantatritsika hoe manana toerany lehibe amin'ny fampandehanana ny fiainana ara-politika aloha ny resantsika eto ohatra dia misy ireo lay vondrona zay miantsehatra manerana n'izao tontolo zao zany anisan'izany ny vondrona europeanina ohatra anisan'izany ohatra ireo fikambanana maro zay mivoy ny isin'ny demokrasia marina amin'ny fomba fanaovana politika reo rehetrareo zany de miara-misalama zao fotoana zao miala nenina raha izay ny lazana azy satria zay tenako izay hoe miverina foana zavatra nitranga teto Madagasikara andritran'izay fotoana lavabe nanaovantsika politika izay dia tsy mety mahita vahaolana ny mpanao politika malagasy mba hitsara mahatonga an'izany matsapa avetsika androany de mahatonga i Maxime raha lese eno fa tsy miova mihitsy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara zany hoe ianareo mpisehatra politika tsy manova mihitsy ka mahatonga n'ilay sary miverina ilay krizy miverimberina foana indrindra fa rehefa taona mpifidianana sala am'izao raha miresaka an'izay ataontsika hoe fanetanana ara-piainana ara-politika izay tsika ny antony mantsy Gasikara Fenso de misy lasatra ny fomba fanaovana politika sy ny fitantanana ny fiainana firenena dia ny lalam-panorenana zany de rehefa ny olona lalam-panorenana io de ny tsara fa niova fotoana maromaro ny lalam-panorenantsika malagasy raha ny tantarany dia rehefa io lalam-panorenana io zany no hitsaky tsara mpitondra fanjakana de tsy maintsy misy réaction avy amin'ny fiarahamonimpirenena resantsika zany avy amin'ny antoko politika zay mpanohitra n'ilay fanjakana na izy de tsy maintsy misy zay réaction zay rehefa ity lalam-panorenana ity tondra azy mihitsy moa androany Gasikara Fenso am'izao famakafakana ataontsika mingala zao rehefa io lalam-panorenana io sy ny fomba fanaovana politika kapobeny satria zay lay miaina zay ny politika ka tsy manaja n'izay lalàna fototra zay mpitondra fanjakana de tsy maintsy mitarika antsika mandeha makany teto moa nefa nanaja lalam-panorenana sy tena hoe napiatra 100 ny lalam-panorenana ary raha miresaka lalam-panorenana ifa de tsika hoe farafakely ny nefatra nanova lalam-panorenana aloha tsika raha ny repoblika zany nisaitsika ao anatin'izany lalam-panorenana zany izany hoe io lalam-panorenana io mihitsiny zany sody tsy mety amintsika fa to de zavatsafa mihitsy ny atsika sody fanaovana politika mifandraika amin'ny fomba fisaina sy kolotsaina sy malagasy ny resantsika raha lalam-panorenana sody tsy io karazana dika mitovy amin'ny lalam-panorenana vahiny itsony ary mety amintsika fa mivadika zavatsafa mihitsy ntsika satria atreto na mijery tombotsoan'olona manokana ianao hoe raha mijery ny lalam-panorenana ny repoblika faefatra de tena hitanao mihitsy hoe no manina raha ohatra ka sanatry tsy lany amin'ny fifidianana manaraka eo ny mpitantana ny tetezamita tamin'izany fotoana zany de nanome vahana ny mpanohatra sy ny fanoherana nge io fa izytsika androany ka zay ny amirenako amin'le fanontaniana hoe tena io lalam-panorenana io marina ve no fototra eto sa ianareo mpanao politika zay tokony hampiatra azy no tsy mampiatra azy tompoka ny lalam-panorenana na ny repoblika voalohany na ny faharoa na ny fahatelo na ny fahaefatra rehefa tena jerenao ny fond zany hoe ny fototra iorenana lay lalam-panorenana voalohany aloha manome fahefana ny vahoaka malagasy ho maso mandidy zay zany de io vahoaka omena fahefana maso mandidy io dia mifidy zay olona voafaritra io lalàna io lalàna fototra io hitondra firenena de miainga amin'ny filohan'ny repoblika mamaritra ny asan'ny gouvernemanta mamaritra ny asan'ny parlementaire mamaritra ny asan'ireo fitsarana satria fantatsika mizara telo mazava tsara rehefa miresaka lalam-panorenana dia ny mpanatanteraka dia ny mpanao lalàna ary ny fitsarana zany Gasikara Fenso lalam-panorenana ny 4e république na 2e na 3e na 1e république de nametraka foana an'izay fototra zay aloha dikan'izany zany tsy ny lalam-panorenana mihitsy tompoko no misy olana eto Madagasikara fa ny fomba fampiarana ny lalam-panorenana Gasikara zany hoe ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara miainga avy amin'ilay fahefana maso mandidy omeny ny vahoaka malagasy no mibirioka tsy mandeha makany amin'ny tombotsoa iombonana aza ty ny fafeziny ty lalam-panorenana ty ny tombotsoa iombonany malagasy amina tapitrisany zany dikan'izany raha toka miverimberina ny olana de tena olany mpitondra fanjakana mihitsy ny tsy fahaizana manao politika fototry ny olana zany ny tsy fahafahana miaino ny hafa ny fitiavatena ny fanodikodonam-bola-panjakana zany rehetra zany no manosika mpitondra fanjakana
anitsakitsaka ny lalam-pandrenana satria miaro ny tombotsoany manokana izy fa tsy mijery n'ilay tombotsoan'ilay maso mandidy zay voafaritra ny lalam-pandrenana. Tadresaka kely ihany zay ko miditra amin'ny adihevitra milohany tena iresantsika ny ty vaovao mafana momba ny resaka tetezamita na ny ataontsika hoe gouvernement d'entente nationale intermédiaire des élections ty any genitsika oresaka kely aloha fanamana amin'ny fividianana satria PDB ny azontsika raisina amin'ny fanambarana na ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety zay nataony Ramatoa Masivoa ny vondrona Europiana miasa sy monina eto Madagasikara sy Comore moa anisan'ny endrikitany ihany koa Ramatoa Isabelle Delatra araka ny nambarantsika inona no mahatonga an'izany zavatra any ny voaka na hoe ny paritaka antsokosoko satria moa malaza koa zany io karazana secret d'état maro samihafa io ny taratasy nalefa ny Italien kabinitra ny fiadidinan'ny Repoblika ho any izany Masivoa ny vondrona Europiana zany rehefa mijery ianao dia misy zany karazana fangataham-bola ataon'ny fanjakana malagasy ho an'ny mpiara-mombonantoka isan'izany ny vondrona Europiana mamaky ianao 70 miliara ariary no teti-bola angatahan'ny fanjakana malagasy anatanterahana fividianana filoham-pirenena raha tsy hivitsika nefa ny tantara ny volana janoary fendoany ty taony ty dia manodidina ny 470 miliara ariary no nambarany seny fa teti-bola ilaina raha anao ny fividianana isika ny valikafatra zay nambaran'ny Masivoa dia milaza mihitsy izy mazava ny amin'ny hoe izahay dia tsy mieritreritra ny tena anohana be zato isan-jato intsony satria miova tsikelikely ny zavatra misy ary tsy misy krizy intsony malagasy. Fantaniko voalohany dia zao tsy niomana ve ny fanjakana fanatanteraka fividianana 5 taona aorinany na nipetrahany teo anivon'ny fitondrana tsy niomana ny anao fividianana ve zao fanjakana zao no tonga amin'io ataontsika hoe krizy arabola ahafahana manoana fividianana mihitsika eto. Raha iverenantsika ny tantara ny fanomanana ny fividianana 2024 Gasikara dia tao anatin'ny fanoanana ny vondrona Europiana zany sy ny communauté internationale dia fantatsika hoe nandray anjara betsaka tamin'ny fiatrehana fividianana filohan'ny Republika izy tamin'ny 2024 zany dikan'izay efa nisy fifanarahana tao anatin'ny recommandation nataony vita ny fividianana dia efa nisy fifanarahana mazava ny amin'ny hoe tsy miantoka manontolo intsony ny fiomanana amin'ny fividianana manaraka ny communauté internationale na ireo vondrona zay mamatsy volany Madagasikara zany hoe lay fanjakana misy zay tokony anomana fividianana amin'izao fotoana zao dia tsy nanaraka an'izay ataontsika hoe continuité de l'état zay zavatra nitranga zay satria zay mihitsy ilay décision zany any anatin'ny recommandation ny Union Européenne rehefa nanao tatitra izy tamin'ny fividianana 2024 dia napetrany mazava ny amin'ny hoe tokony anjara ny fanjakana malagasy manontolo na amin'ny apahany be indrindra ny fanomanana ny fividianana zany amin'ny ity 13 sy 2 ty zany hoe rehefa jerenao ny teti-bola mpanjakana iverenanao daholo zany zahatra nitranga zany ao anatin'ny 5 taona dia tsy niomana ny amin'ny atrehitsika an'izany fividianana zany ny mpitondra fanjakana ankehitriny zao izy zany tapohany zany adevitra politika rehetrarehetra zany sy zany pression zany satria pression manko zany pression communauté zany zay tsy andray anjara mihitsy manoloana ny atrehanareo ny fividianana io fa efa anjara ny fanjakana malagasy ny omana amin'izany ary raha ny tokony izy Gasikara dia ny fanjakana malagasy mihitsy ny tokony iomana amin'ny atrehantsika ny fividianana tokony ho teti-bola manokana tao anatin'ny teti-bola zay lanina ho amin'ny 13 zany ny atrehantsika amin'ny fividianana eo ny olana eo indrindra zany ny olana zao hoe isary zany no hitondra ny famatsim-bola hiatrehantsika ny fividianana io mazava ho azy fa tsy maintsy manitsy ny teti-bola mpanjakana zany ny fanjakana afahantsika miatrika an'io fividianana io izy raha teo efa miteny tamin'ny alalan'ny mpitondra teny gouvernement Ramatoa ministre ny communication zany hoe ny agenda électoral dia tsy maintsy atao amin'ity taona ny zavatra misy mantsy raha ohatra ka iverenantsika 13 sy 2 fividianana filoham-pirenena nivoakan'ny crise ny tetezamita isika tena niantoka 100 fondrona Europiana taty amin'ny 20 sy 2 10 isan-jato
didina ny 10 miliara tapitrisa de dollara teo ngambany million de dollara ny tanoany zany nataony zany hoe nenena de io zany zao mbola anolazy fa mbola ho latsaky zay zany no oalohany zany raha natadidy ianao ny resaka zay nataony prime ministre lehibe ny gouvernement rehefa nanao fandarana atao amin'ny TVM misy tadidiko tsara fa misy ny vola anaovana fifidianana na moronana tsy misy ary de anao fifidianana ary na mafisy mpitondra teny gouvernement ozy ianao teo anatin'ny valandresaka izay nataony androany zany izay le tranga misy ary ny LFI de 43 milliards ariary zany hoe raha ohatra ka mijery antsika mbola lavitry ny kitay ny afo satria ny atsika ataony resaka dollara ariary mbola lavitra zany le ezaka ao anatin'le izao fanjakany zao ve mieritreritra anao fifidiana ho ny fantaniko teo de nanazavy ianao fa ny fantaniko zany androany de hoe isy ary ve io fifidiana io satria raha io zavatra misy io no resantsika satria tsy tena azo antenaina antsony zany raha ny vondrony européenne aloha no resantsika ho izy ve satsisy mbola anana vola any etsehmanan'io ve ny fanjakana raha zao situation ara-bolatsika zao tao ny zava-misy de isy ve satsisy ny fifidiana zany incontournable raha resantsika le lalam-panorenana teo de tsy maintsy atao zany fifidiana satria raha any amin'ny article 45 de ataoko fa mazava Gaspard Fensson hoe ny filohan'ny république dia mazava tsara fa suffrage universel direct dia mandat de 5 ans mazava fa renouvelable en une seule fois zany hoe afaka milatsaka izy dikan'izany zany incontournable aloha raha nieritreritsika rehetrarehetra fa alternance démocratique no nalany ny Andriamatora Rajoelina dia ao anatina fanjakana ara-dalàna zany tsika zao dia mazava loatra fa ny fanjakana mpitatana lany mandat de tsy maintsy miroso ny fifidianana zay règle de jeu zay raha ity lalam-panorenana ity no resantsika dikan'izany ny teti-bola hoentitsika miatrika io fifidianana ho filohan'ny république io amiko toa tsy sakotra amin'ny gouvernement zany raha 43 milliards no LFI raha 70 milliards na 140 milliards no ilaitsika araky ny vinavinan'ny CENI de tsy sarotra amin'ny gouvernement mihitsy manao an'izany révision zany aloha Gaspard fa le volonté zany io raha io teny ny ramatoa ministre io dia iroso ny fifidianantsika ary raha laila lampanorenana de incontournable tsy maintsy miroso ny fifidianantsika disposition exceptionnelle angambany mety tsy afahantsika iroso amin'ny fifidianana raha toka misy zany hatreto aloha tsy misy zany ara-dalàna io fanjakana io neketsika efa io ny filohan'ny république neketsika efa misy parlement neketsika efa ireo ny membre ny gouvernement zay mitendreny ilay filohan'ny république dikan'izany zany tsy maintsy miroso amin'ny fifidianantsika anana zay vola zay ve tsika tsy olana amitsy bola tsony resaka eto manko fa tena fatan'le vola mihitsy fanjakana zany Gaspard dia izy no tompony ressource rehetrarehetra ao amin'ny lafiny ara-bola dikazany tsy sarotra fanjakana malagasy zany question de 100 milliards d'ariary igny zany tsy olana amin'ny fanjakana zany tsy hitan'ny fanjakana sy mpitantana ny gouvernement ny mahitany zany voly zany sora-boly zany raha izany no olana tsy afahantsika miloso amin'ny fifidianana zay ndresaka ara-bola fa ny mampiahana anakiray ihany koa dia tsika hoe lalana makany Andriamatoa Kimakisima Rahalaysi eno satria fantatrao tsara fa ny vondrony européenne voavita ny fifidianana filoham-pirenena 2024 dia nametraka karazana ataontsika hoe recommandation ary misy teboka maromaro izay tena angatahana mihitsy hoe reto itsy ho teny mbola vao manomboka ny fitondranareo hatramin'ny androany aloha tsy tena mahita zany tsika hoe aiza tokoa ny lalana makany amin'le izy inona ny antony raha mahita n'ity taratasy miparitaka tamin'ny tambozozana serasera nalefa Andriamatoa tale kabinetra ny fiadidinan'ny république nakany amin'ny masovoan'ny vondrona européenne ity sika dia manamafy le taratasy fa tsy hanova lalam-pifidianana zao fanjakana zao lalam-pifidianana zay angatahany firaisamonim-pirenena angatahany mpanao politika ny fanoherana sy ny maro hafa hoe kity io amboary io fanjakana dia mamalipotana mety aminay io ihany ny fototry ny crise tamin'ny raharaha tena amin'ny fitopolo solombavam-bahoaka ka tsy hikitika an'io raha le taratasy ho anjery atsika faro tsy hikitika tsy hanova ny mpikambana ao anatiny sy ny ACC ihany koa ny
fanjakana malagasy. Ahoana no andraisan'ny mpamatsy vola an'izany fanapahan-kevitra raisan'ny fanjakana zany, karazana ny ataontsika hoe midefiean'ny mpamatsy vola mihitsy ny ve zany hoe na tianareo na tsy tianareo de zay ny fanapahan-kevitra kanefa izay ny recommandation zay nampiasany ohatry ny ahoana no mety ho ataontsika hoe lokanadiny zany zavatra zany de matoky maxime raha resena. Raha miresaka an'le recommandation tsika Gasikara Fensoa de misy point tiako hoentina ao anatiny zao famakafakana ataontsika zao. Voalohany aloha zany tena anisany fantatritsika hoe herijika anana ny vondrona zay manohana ny fanjakana malagasy na ny vondrona zay miasa sy mpiara-miasa ao anatiny sehatra iraisam-pirenena eto amintsika dia anisany ataoko hoe rehefa fanjakana mandala ny demokrasia zany satria isika rehefa miresaka lalam-pandrenana zany de lokalokatsika zany hoe mandala ny demokrasia ary ny principe républicaine zany Gasikara Fensoa. De izay aloha no amatorandreo vondron'ireo tsika voalohany indrindra hoe rehefa miresaka principe démocratique nareo de voalohany indrindra aloha andao hifanarahana ny lalam-pifidianana. Zay iatrehantsika ny fifidianana filohan'ny republique io. Andao hojerentsika kaiky makasika ny lisym-pifidianana. Andao jerentsika ny mikirakira ny fifidianana. Satria ao anatin'ny lalam-panorenantsika de mazava hoe rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana ny CENI no manomana ny fifidianana ary manana ny indépendanceny. De mazava loatra zany fa mahatonga an'le recommandation eo koa ny ACC voaresaka ao anatin'le recommandation ny ACC koa voaresaka ao anatin'le recommandation satria zay le fiainana ara-politika resantsika eto Gasikara hoe rehefa hiatrika fifidianana zany de farafaratsiny mba misy aloha neutralité. Misy zany le lay ataontsika hoe fahadiovan'ny fanomanana ny fifidianana. Ka zany de tena asan'ny gouvernement. Asan'ny gouvernement zany ny hoe farafaratsiny mba azony olona itokisana na tsy ho 100 isanjato azy fa mba 520 isanjato ny rivotra iainana rehetra no manana an'le fifidianana, miaingy amin'ny lalam-pifidianana, miaingy amin'ny mpikirakira ny fifidianana, miaingy amin'ny itsara n'lay fifidianana. Ka le fanjakana nefa tsy manana finiavana an'izay de ahoana ary ny fipetrany mazava loatra zany ako an'izay inona vokatra izay zavatra zay. Izay no mahatonga ny reto antoko politika sy vondrona antoko politika mitaky an'le gouvernement ge. Zay ny dikany hoe ataovy teteza mita rehefa ohatra nareo ka miinsiste ny idirantsika any anatina crise politika volena indray amin'ny alalan'ity fifidianana ity satria azadino crise post-électorale io rehefa ohatra ka hanao forcine le fanjakana Gasikara hoe tsy maintsy io no irosotsika amin'ny fifidianana. Rehefa mandinika an'le lalàna makasika ny fimanana fifidianana antsika 2018-008 relative aux élections zany sy référendum tsara vakiny zany lalàna zany de mahita aloha amin'ny ankapobeny fa raha lay esprit nitondrany ny régime HVM azy tamin'ny fotoanandro ny ty lalàna ity de fantatritsika hoe misy ihany kosa aloha amin'ny ankapobeny ny fiainona ny olo-pirenena, fiainona ny firaisamon'ny-pirenena, fiainona ny antoko politika ary fandiniana ny zava-misy na ny manana an'ity. Azadino zay le adevitra ao anatin'le takatasina lefa ny tsy zay nge nanao ny lalam-pifidianana io izy. Azadino zay zao ny adevitra, tsy zay ozy nanao an'io. Fa ny fanjakana teo alohanay dia ny HVM zany no nanomana an'io loi organique io de tsy manana eritreritra zay ny anovana an'io. Eo nefa lay adevitra politika zany Gasikara. Adevitra politika misy amin'izao fotoana izao de hoe tsara kosa raha misy andininy tokony vaina anisan'izany ohatra zany ao anatin'io régime général amin'ny élection sy référendum io de makasika ny famatsiam-bolo. Makasika amin'ny refonte totale ny élection zany rehetra zany anisan'ny adevitra zay misokatra ary mahatonga ny reto vondrona antoko politika reto mitakiny amin'ny tsy misy afa-tsy ny teteza mita no afahana miroso amin'izany fanomanana ny fifidianana mba hisy apaisement, fanomanana ny fifidianana mba ho équitable ary fanomanana ny fifidianana mba ho transparent zany.
zay nge le adevitra de raha ity position fanjakana malagasy ity zany gasikara de tsotra hoe na ho mety aminareo na tsy mety aminareo zay anomana fifidianana amin'ny olona lampifidianana zay tamin'ny 20 de les lois organiques 2018-008 zany de mety tenkio izy rehefa aveo hoe io lalàna ny 2018-009 io zay mahakasika ny fifidianana ho filohan'ny repoblika io koa no tananay mba iorosotsika amin'ny fifidianana manaraka eo le mampisy an'ilay crise politique io nge mampiteraka an'ilay crise politique satria tsy mitovy hevitra zany sika zay le mampiverimberina ny crise politique eto Madagasikara tsy mety hitovy hevitra tsika amin'ny fomba fanomanana ny fifidianana amin'ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny fomba fanajanana lampanana tsy mety hitovy hevitra ny mpanao politika malagasy de matoky Maxime Lassien satria na titsika na tsy tika zany ny mpiaramiobinanto karabola indrindra fa ny setrairesam-pirenena zany de milaza fa hoe tsy afaka ny androtraka vola be intsony zany Madagasikara retoa ihany koa efa tsy ao anaty crise intsony raha andraniresaka izy ireo fa miresaka an'izany lalam-pifidianana zany tsika fa inona ary ny tokony novainy afaka manome ohatra ve ianao raha miresaka teboka zany ray roa telo farafabetsany inona ny tena atahorana ao anatin'ilay lalam-pifidianana efa misy io tokony novaina inona mba ahafahana manazava ny saim-bahoaka androany tompoka io resaka ny famatsim-bola etrena fifidianana io nge zao gasikara de tena adihevitra goavana io hoe tokony hoferana sady tsy hoferana ny fomba ahafahana miatrika fampielezan-kevitra sy miatrika fifidianana zany nge adihevitra goavana zany gasikara faharoa eo amin'ilay fanatotosana ny liste électorale mbola adihevitra goavana nge zany carte électorale mbola adihevitra goavana nge zany zany adihevitra misokatra daholo zany am'izao tsika miteny zao tsika moa zany raha tsaronao tsara tamin'ny heritaona anisan'ny resaka anitsika amin'ny rahalahy teto hoe ataovy ny refonte totale ny liste électorale tadidinao angamba io zany zao izy nanao zao de manao izy fa miteraka adihevitra satria ny antony de tsotra hoe rehefa jerenao le résultat vo alohan'ny hiditra eto aminao eto misy olona fanena amiko avy any Antsirabe de nameno manana an'le fiche maitso ao izy fa rehefa nandeha vérifier ao izy zay menakavy ny ao anatin'ny liste électorale de tsy ao tena vavolombelona le rangamy teny amiko zany ozy ny zatra mitranga dikan'izany zany efa misy élimination melohan'ny fotoana na de ny liste électorale atao refonte azy de zay nge le mahatonga n'ilay fitaraina mpanao politika gasikara mahatonga n'ilay fitaraina arazomenatsy mihitsy izy ny aiady tsy havanana satria rehefa manao politika de varavaratsiny zany ajaina ny lalam-pandrenana ajaina ny lalàna manakery momba ny fimanana ny fifidianana ajaina ny lalàna mife ny CENI na ny commission électorale nationale indépendante zany ajaina ny lalàna fe ny HCC zay tsara le fifidianana satria aza dentsika mampiteraka an'izany olana rehetra zany ange gasikara de hitatsika tsara ny tsy fahombiazan'ilay fanjakana misy am'izao fotoana zao hoe meko exemple fotsiny zany angamba tsy ho resantsika lavabe tsony fa meko exemple anankiray fotsiny ianao hoe 1960 10 000 francs karama mipiasa mpanjakana ambany indrindra androantsika 2023 230 000 ariary ny karama mipiasa mpanjakana ambany indrindra tam'izany vampotona zany de afaka ny vidy nananao tretina fiara mipiasa mpanjakana am'izao tsika miteny zao mba mitrafa ny taniny 250 000 ariary ve azono avitanany zany tena mialatsiny fa tsy zany hoe memotra mihitsy ny fanjakatsika memotra ny firenetsika am'izao tsika miresaka zao gasikara ka vaolana no adevitra ifampiresantsika amin'ny rahalahy hanomana fifidianana mba hitsarany zany olana ara-politika satria zany problème politique zany crise politique zany raha mato ministre moa tsy manaiky hoe tsisy crise eto misy crise politique eto ary tsy voavaha mihitsy satria zay mitondra fanjakana gasikara eto Madagasikara de zay sens unique menazy ihany zay eriteriny ihany zay metimety aminy tsy afaka miainy mihitsy izy ny mpanao politika ny antoko politika ny fiarahamonim-pirenena eny fa na ny communauté internationale raha vitany mitsipaka azy mialatsiny tsy anjaranareo no miditra amin'ny souveraineté ny ny firenena malagasy zany nge le adevitra politika zany hoe misy problème de fond politique eto Madagasikara problème de pratique politique eto Madagasikara ary ny afahana mamahany zany
itsika moa miresaka tetezamita zany ny adevitra am'izao fotoana zao a hoe alefaso ny tetezamita faranisy fahavononana sy ataoko hoe fanetretena mba nanana ampanao politika malagasy a de tsy nisy vanim-potoana ahafahana ny eritreritra ny isiny zany fanovana fomba fanaovana politika zany raha tsy tamin'iny crise 2009 2010 2011 iny gasikara fenso raha nisy finiavana zany tamin'ny mpanao politika malagasy de iny vanim-potoana iny no vanim-potoana tokony nahafahana nanao an'izany adevitra zany fa maninona ny tsy tafavoaka ny fantaniako mantsy satria raha misy finiavana tena marina zany ary ny mpitondra tena gouvernement milaza fa tsy mieritreritra ny ametraka tetezamita fitondrana ankehitriny de mametraka fanontaniana ary tsika hoe fa maninona ary ny tsy avoaka ofisialy ilay daty mpifidianana ny anjarany sininga de mamoaka volavolana tety andro hoe fa misy ny filan-kevitry ny ministra zay tokony mamoaka décret hoe ity ary ny daty ny fifidianana za ho malina eny to ohatrany hoe mieritreritra any amin'ny volana jona any ny fanjakana no amoana zany ny daty ny fifidianana ofisialy ka andrasantsika iny ao anatin'le izy fa raha ohatra ka miresaka tsika androany anzay ataontsika hoe fandehanana ny fifidianana zay ndre matoky maxime raha lesa eny tsy azo hitivirana ve io antsotsika hoe tetezamita io idiratsika rehefa aveo le zenia satria manana sata manokana zay eritreretana nanao anazy fa androany tsy maintsy misokatra ve ny fanjakana raha te ho any am'izany fifidianana madio mangarahara ekenydre tsika zany tena tsy azo hitivirana ve satria ny fanjakana malagasy raha mpitondra teny ny gouvernement taninotsika maly de manda ankitro rano mihitsy ny hoe tsia ary tsy mieritreritra an'izany tetezamita zany avita rery ve tsy azo hitivirana ve ny tetezamita tsy maintsy misokatra ve ny fanjakana zay zany ny fantaniana apetrako ny adevitra gasikara de zao rehefa miresaka aloha zany tsika nlay position ny gouvernement satria point de presse iny dikan'izany officiel iny mazava zany ny toerana fanapaha-kevitra raisiny gouvernement fa izy dia mandeha makany am'izay rosotsika amin'ny fifidianana zay de zao le izy arao acte mila rahana acte zany de io le convocation des électeurs io any amin'ny article 51 ao anatiny io lay loi organique 2018-08 io satria mbola io zany lalàna aloha am'izao tsika miteny zao de mazava mihitsy hoe ny collège électoraux de convoqué ny 90 jours au moins 60 andro farafakely mialohan'ny datin'ny fifidianana zany dikan'izany zany raha mandeha le proposition seny 9 novembre de 9 août zany farafaratsiny tsy maintsy avoakan'ny gouvernement zay fiaikena zay fiaikena manko ny filaza azy am'teny malagasy official zany hoe miaiky ny mpifidy zany ny gouvernement fa mba tsy isiny zany rumeur na bruit na problème politique zany de tena anjarany fanjakana zany no miteny mialoha hoe rehefa vono zay amin'ny fifidianana de arahany acte zany dia na confirmeny lay 9 novembre amin'ny alalana décret au niveau du conseil du gouvernement tsy makany amin'ny conseil des ministres conseil du gouvernement de ataony zany zay acte zay mba ampitony aloha an'izao adevitra zao de quant à rebours am'izay zany zay nataontsika tamin'ny azadino tsay christian 10 juin 2018 no tonga teo amin'ny de quant à rebours zany raha ity fanjakana ity mba isiny zany fitoniana ara-politika zany mba tsy andanany zany adevitra politika zany tsy maintsy tetezamita io tsy maintsy miroso am'zany de avoay ary zany amin'ny alalan'io conseil du gouvernement io ny décret miaiky ny mpifidy am'izay tapitra zany lalao rehetra zany fa zaresahana fosiny zay dia vonona ny agenda électoral iroso am'zany tsika faharoa gasikara fenso de zao hoe rehefa miresaka ny atmosphère politique eto Madagasikara tsika am'izao fotoana zao de hitantsika tsara fa misy fisalasalana goavana nge misy tsy fifampitokisana ngeny amin'ny ity gouvernement ity no anomana an'io fifidianana io inona ny antony de tsotra
rehefa fakafakana ny zava-misy tsy crédible tsy mihitsy ange le gouvernement tsay Christian Gaskaré. Ny fifandraisan'ny gouvernement sy ny parlementaire de mazava voakasiky ny andiny ny 450 Gaskara voakasiky ny andiny maro anatin'ny lampanorenana manomboka ny faraiky amin'ny 50 any ny fifandraisan'ireo institution anankiroa ireo de mazava fa miainga amin'ilay fahatokisan'ny parlementaire aloha no anendrena an'ilay premier ministre lehibe gouvernement. Inona zava-misy amin'izao fotoana izao? Zava-misy amin'izao fotoana izao rehefa fakafakatsika ny raha mahatonga amin'ny teny hoe tsy crédible efa niala tao anatiny zany. Fahatokisana ny premier ministre lehibe gouvernement zany ny parlementaire MMM aloha. Efa niala tao anatiny zany ireto vondrona zay manaraka vondrona parlementaire zay manaraka any siteny andresoneko amin'izao tsika midresaka zao zany hoe efa misy scission vaky tanteraka zany ireo zay fomba amin'ny fanjakana aloha amin'izao tsika miresaka zao raha ao anatin'ny parlement no resahana zany hoe tsy crédible itsony io gouvernement tsay Christian io satria zany ny fiainana ara-politika aloha nitranga tao anatin' zay volana maromaro zay raha ny tokony ho izy zany ka ity gouvernement ty zay tsy ananany olona fahatokisana tsony farafaharatsiny mba manana principe ity premier ministre lehibe ny gouvernement ty rehefa tsy tanteraka le motion de censure noho ny antony zay fantatritsika de mangataka vote de confiance farafaharatsiny hoe mangataka vote de confiance miala amin'ny varavarana lehibe ozy ny nama ka ny olona mandalina ny sata républicaine no mety afaka milao an'izany fa tsy fantatry hoe raha ohatra ka nanao an'izany ve misy fandaharana atao arinany motion de censure nataon'ny premier ministre lehibe gouvernement atao amin'ny fahita lafim-pirenena ary nyresahana zany zavatra zany fa tsy manana eritreritra an'izany fa amin'ny sombavamboaka nanao an'izany ary no ambara indray fa mpanonga-panjakana raha ny voambolana zay nampiasain'ny premier ministre atao anatin'izany fandaharana zay ka zay ny resantsika hoe raha ohatra ka miresaka ny atao hoe tanjaka ny gouvernement zany tsika androany asokajiana fa tsy any amin'ny tsony ve zany ny maro anisa inona zany ny tokony ataon'ny maro anisa sa inona ny tokony ataon'le gouvernement tena izy de mitodika any amin'ilay filohan'ny république zay ataontsika hoe mpanapa-kevitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena mazaontsika miteny zao hoe hitantsika aloha zany fa tsy naomba motion de mitodika amin'ilay filohan'ny république zany hoe raha mitady apaisement resaky ny filoafony ty raha mitady apaisement zany de vanim-potoana aloha efa tsy crédible le premier ministre lehibe gouvernement de mila ravana zany le gouvernement ina no atsangany eo iny anazy fa ny takiny ny vanim-potoana misy amin'izao fotoana zao de hoe gouvernement afaka anao équilibre ny antrehana ty fifidiana ty zay anankiray ianao nefa mieritreritra ve tena manana ny atao hoe fahefana feno ny filohan'ny république ny Madagasikara matonga ny Rajoelina raha mitodika amin'ity premier ministre ty tsika raha mitantara ny jerena mazava loatra efa tany amin'ny ohatra ny 20 jona avy ny 20 ny azandako mbola io izy hatramin'ny androany izy io zany satria le gouvernement moa zany no isaiko zany anatiny de hatramin'ny androany zany zao io izy io tena mihina anao fa tena any filovy eny fa efa na manaisotra na manalan'izy io akoatra ny article 54 amin'ny lalam-panorenana zay ny solombavam-bahoaka no manolotra an'izay premier ministre zay ao anatin'ilay lalàna moa zany jerentsika tena manana fahefana amin'io ve amiko tsy ala amin'ny lalam-panorenana article 45 le président de la république est le chef de l'état zay ny lalam-pandrena dikan'izany zany rehefa diniantsika io article 54 de manana antony maro izy ahafahany manala ny premier ministre lehibe gouvernement de eo lay tsy fahombiazana azo tsapaitanana ozy ny lalàna dikan'izany zany tsy mipetraka mihitsy zany ny problème tsika ny amin'ny hoe tsy manana fahefana ny filohan'ny république anala ny premier ministre lehibe gouvernement raha manana honnêteté intellectuelle politique lay premier ministre lehibe gouvernement de izy mangataka vote de confiance vuany zany atmosphère resantsika zany misy scission tao mizara amin'ny parlementaire lasa nanaraka riny sasany dikan'izany zany ny rapport de force zany tsy any amin'ity premier ministre lehibe gouvernement ty tsony ary tsy crédible tsony io raha ohatra ka tsy anao mihitsy ny premier ministre raha tsy anao an'izay mihitsy mety misy lalana hafa ve hoan'ny solomavim-bahoaka indray ary ohatra
satria anatina fivoriana ara-potoantsika solom-bavambaoaka efa manana n'ilay lalàna mifehy azy azony atao mihitsy manao motion de censure tsy sakanao azy zany fa fantatsika moa zany hoe eto Madagasikara ange de zao hoe ny atao hoe parti politika de misy mpitarika de zay tenin'ny mpitarika eto Madagasikara de tsy maintsy tanterahana na hita zao aza fa diso na hita zao aza fa tsy mety de tsy maintsy zay tenen'lay mpitarika de zay no atao any anatin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de mazava loatra tsika raha mivarimbarina mazava loatra tsika raha misy krizy miverimberina mazava loatra tsika raha tonga amin'izao vanim-potoana hoe tena ditsoka tanteraka ditsoka tanteraka ny fiainam-pirenena ditsoka manta tanteraka ny vahoaka malagasy Gasikara Fenso raha iverenako zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao de hoe tsy crédible hanomana fifidianana kosa io gouvernement io zay nkeny mahatonga n'le tabataba amin'izao tsika miteny zao fa zay de fahefana nana ny filohan'ny republika raha mitady an'ilay fitonina izy de tsy maintsy mijery izy hoe iza lay prime ministre lehibe gouvernement ao anatin'ny enim-bolana ange zany Gasikara lay prime ministre lehibe gouvernement afaka aloha hitazona n'izany fitonina zany afaka ho balizy afaka ho arbitre tena mba équitable daholo ny candidat rehetrarehetra inona moa zany le recommandation misy amin'izao fotoana zao de maninona zay ny tsy afaka maneho hevitra adevitra be io maninona zay ny sakanana ary pré-campagne sa tsy pré-campagne idirantsika iny avy eo teny idirantsika am'izay ity misy sosokevitra anankiray le génie io araka ny nambarantsika teo le gouvernement d'entente nationale intermédiaire des élections misy loa FDB folo tsy tadidiko tsara moa tsy rango tsenjery izy ireo fa misy anisan'izany zao nyresahana hoe tsy tokony manova lalam-panorenana anjara asany gouvernement génie io ankoatran'izay ihany koa zay mandray anjara reo de tsy tokony irotsaka ninona fifidianana eto amintsika ao anatin'ny 20 taona manaraka anisan'ny hevitra ihany koa ny amin'ny hoe tsy mitazona ny filoha akehitr'io Andrinina Rajoelina ho filoha intsony izany gouvernement génie zany ary ny fandarana miara-manonja moa zay nyresandra mato solomamboaka antra Razafomanantsoa no tena nahenoko hoe ohatrohatry zao le principe hitondrany reo antoko politika vitsivitsy maromaro miaraka amina filoham-pirenena teo aloha sy ny sala amin'izany misy firaisamoam-pirenena sy ny hery ara-panahy ihany koa anisany namolavola an'izany zavatra zany ahoana ny fahitan'olo an'io génie io anisany vahaolana ve io voalohany indrindra aloha de raha vao miresaka tsika hoe Andriamatoa Rajoelina filoha republika amin'izao fotoana zao tsy ho filohantsony de efa fanonganam-panjakana zay zany aloha mazava raha vao hoe tsy filohantsony izy fa misy gouvernement d'entente nationale aloha de mazava loatra zany fa vohitsakitsaka ty lalam-panorenana ty de fanonganam-panjakana hevitra zany aloha misy manifestation publique ave afahana tonga amin'izany tena micontester an'izao régime misy zao raha misy zany ka tanteraka ka tonga amin'izany tanjo zany zavatra afo zany négociation politique zany Gasikara Fenso tena tsika tongavana ao anatin'ny le tetezamita de zao ny expérience nananantsika raha nisy volonté politique fahavononana raha nisy tena fanetretena teo ampanao politika de ny tetezamita ny 10 raiky amby 10 romby 10 hatramin'ny 3 no vanim-potoana ahafahantsika tena mitondra vahaolana na io lalam-panorenana io anisany adevitra tena tokony natao tamin'izany vanim-potoana zany hoe ahoana io fa tsy tonga amin'izany ny mpanao politika malagasy Gasikara Fenso le endrika ratsy zay nefa makivy ny mpanara-bavao tsy ny sady makivy miteny tetezamita de tonga de zany ohatrany zany tantarainao zany mantsy sady makivy mpifidy satria inona ndray ty raha vongesaka tetezamita manko de fizaratseza ny ao anatin'ny sain'ny rehetra satria zay ihany fa mbola nasoro taona fanarana tonga 10 taona ko sosanatry ohatr'izay koa ty zay indrindra nanisany fototry ny olana ane de tsy gagy zany tsika raha ohatra ka ny fanjakana aloha am'izao tsika miteny zao de mitsipaka an'izany mety misy koa mitovy hevitra amiko za manokana nanana ny l'expérience tao anatin'lay raha politika 20 soroarivo 7 soroarivo 10 soroarivo Gasikara ary anisany mba tena nitakiny amin'ny ndao le retsy mba hankitsy-po ny andinitsika ny fiainan'ny firenena sy no avy mahakasika ny
ankopitson-dalàna sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara fa mialatsiny Madagasikara fa tsy misy mihaino zany fa ny avary amin'ny andaniny sy ny avato amin'ny mpanohitra tamin'izany fotoana zany tsy mpanohitra moa zany fa ny hery politika mouvance Ravalomanana, mouvance Andry Rajoelina, mouvance Ratsiraka, mouvance Zafy Albert fantatsika zany dia niteraka adevitra goavana tsy nahafahantsika mivoaka tany amin'ny vahaolana iombonana satria naninona samy nieritreritra mouvance Ravalomanana hoe andresy nieritreritra koa mouvance Andry Rajoelina hoe andresy dia tsy niconsidéré an'ireo hery politika hafa ho amin'izany adevitra politika zany eto amin'ny firenena izay ve no averina io le adevitra izay ve no averintsika indray ao anatin'ny roa taona vu an'izao situation iainantsika efa tena chaotique zao Gasikara tsy mety zany avy aloha andeha ny fifidianana baly izy io fifidianana io dia zay olona mieritreritra fa hitondra ireo fonty an'ity lalam-panorenan'ity na hitondra fanavaozana goavana amin'ny fitantanana ny fiainan'ny firenena dia ataovy any anaty projet politikany any anaty projet présidentiel ny adevitra momba ny lalam-panorenana fa io tsy maintsy izay mitarika no afaka mitondra fanovana Gasikara fa raha ny rehetra dia tsy hitovy hevitra raha ohatra ka le Guy Maxime Maralesy eno le mpanao politika le olombelona mihitsy nyresako zany androany dia hoe mikevitra amin'ny Eugénie zany ianao samy mitsipaka Eugénie za tena mitsipaka ny Eugénie io ka satria ny antony ny antony dia tsotra zay efa teneniko zay hoe ny mety zay moa tsy ny adevitra momba ny Eugénie zany fa mifahitako azy amin'ny ankapobeny sy ny lecture politika ataoko dia ny fahitako an'izany expérience sy zany fomba zany pratique politique eto Madagasikara zany satria aza dio no Gasikara nanao essai zay nanao essai zay panorama nanao essai iny tizy teo ny vondron'ny mpanohitra tsy amin'ny DRM fa ny amin'ny DRM taloha moa zany fa ny RMDM nanao esengy hoe andao le retsy mba objectivité no resahana amin'ity fanaovana politika eto Madagasikara ty ahoana no andaminantsika ny fomba fiasantsika ahafahantsika miatrika n'io adversaire en face io dia mpitondra fanjakana nanao essai zay io ndray mandeha ny G5 manao essai fontsika eto nke Gasikara fa inona makaiza amin'ny résultat inona dikan'izay zany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy mbola mitondra antsika mandeha makany amin'ny adevitra politika mety hoe misy mahazo tombon-dana ary ve no anatin'le sa inona no mahatonga anao zany tsy resy misy karazana contradiction kely le resaky Guy Maxime Maralesy ianao zany miresaka ny amin'ny hoe alao izy gouvernemanta mba ampitony sy ampilamina mba hatonga ny rehetra anaiky an'le fifidianana azavaiko tsara fa efan'ny filohan'ny république zay fa efan'ny filohan'ny république zay gouvernemanta fisokafana zany eritreretrao zany hoe mijanona ihany le filoha fa ny gouvernemanta ny miova sa ohatriny ahoana zany ny atonga avatsika any amin'le izy raha ohatra ka tsy mety le génie ary azavaiko tsara le zaraiko roa tsara ny toerana misy amin'ny filohan'ny république amin'izao tsika miresaka zao dia tsy crédible atsony aloha le tsai Christian anomana fifidianana azavaiko tsara izy dikan'izay fa efana nanany filohan'ny république no manova prime ministre sy manova membre ny gouvernement azo ny atao raha ny zavatra misy sy mitranga amin'izao fotoana izao no reo antsoantso ny mpanao politika ireo dia miaino an'ireo izy aloha za zany tsy mandeha makany amin'ny concertation nationale fa mandeha makany amin'ny dialogue politique Gasikara fenso ino mahasamihafa zany nefa mahasamihafa azy tsotra miaino aloha ny filohan'ny république dia mitondra sosokevitra fa ny concertation dia ny hevitry ny rehetra ny tanteraha ny filohan'ny république zay samihafa zay fa filohan'ny république manana droit zany afaka miantso ny filohan'ny république teo aloha miaino azy hoe iroson fifidianantsika ka inona ny hevitra reo mba isiny ny fitoniana ivoatsika amina alternance démocratique zoan'ny filohan'ny république koa ary azony atao zany ny miantso ny antoko politika na ny filohana antoko politika na personnalité politique Gasikara consulter ny hoe ahoana zao ny zavatra mitranga faravaratsiny zany misy geste ohatran'izany dia mety mivoaka any anatin'izany geste zany hoe zao ary mba hifanarahana faravaratsiny mba ataovy neutre premier ministre io mba hisiny ny équitabilité ohatra zany ohatra raisiko zany fa adevitra politique zany ohatry le neutre amin'ny neutre amintsika ohatra hoe sady ekeny ny antoko politika tsy no ekeny Marc Ravalomanana ohatra no ekeny hery ohatra no ekeny ny Andry Rajoelina ohatra no ekeny ny hitantsika manana ny toerany ny FFKM ohatra eto Madagasikara zay zany no adevitra zany tsy mbola fahefana Andriamatoa Rajoelina zany amin'ny mahafolon'ny républicain fa le génie ndray dia hoe ovay io gouvernement io
dia ity ny objectif rotaona voalohany amboarana lalam-panorenana faharoa jereo ny lalam-pifidianana fahatelo sy ny sisa sy ny sisa azonao zay le point 10 ao anatin'ny izy dikan'izay zany extra constitutionnel zany gasikara zany hoe disposition exceptionnelle no fahana miditra amin'izany ka ity fanjakana ity ve anakeny zany zay mahatonga azy ny teny hoe ndao iroso amin'ny fifidianana fa zay ny règle de jeu démocratique le lafiny faharoa zany zay azavaiko anao zay hoe raha vao miresaka tsika fa gouvernement d'entente nationale dia mazava loatra zany fa fampitsarana an'ilay fanjakana misy amin'izao fotoana zao iza mahazo tombony ao anatin'izany gasikara fanjakana misy amin'izao fotoana zao nge mahazo tombony amin'izany ka atraiza zay matoa amin'ny teny hoe atraiza dia ny anao ny lalam-panorenana nitondranao anazy ny hoe fitondrana sy ny fempitom-pitantana ny filoha dia mila filoham-pirenena vaovao 7 janoary 4 zay zany raha io aloha ny arahantsika ka raha zay eritreritrao zay satria ny génie zany zao aloha satsy tsy mpamolavola ny génie va inketo dia tsy afaka mitraka hoe atraiza le génie eritreretinareo fa raha zay le eritreritry Guy Maxime Raisien zay dia atraiza tsika aloha zany zao miandro hoe tazomy fanjakana ihany le 9 novembre sa anome fepitaona hafa izy fa raha ohatra ka hoe 7 janoary 4 tokony isy filoha avao eto Madagasikara dia atraizakatraiza zany no sa ohatrany kisary tamin'ny nanomboka ny 24 ihany tsika zao le izy hoe atraiza izy ianao voalohany indrindra aloha zany dia tsy maintsy misy volonté politique aloha va mifanjakana malagasy lay le teneniko teo hoe ataovy le acte ataovy zany ny décret ny convocation aux électeurs mazava mety aminareo ve 9 novembre io sa mbola mila mifampidinika amin'ny CENI nareo dia atsovinay CENI mifampidinika aminareo raha izay no tadavina faharoa ny afahany isin'ny apaisement dia inona ny fitarainany rehetra amin'izao fotoana zao dia ny hoe refonte ny liste électorale sokafo ny liste électorale na raha ivolana mialohan'ny fifidianana azy gasikara mbola azo atao zany raha ivolana nge azo atao tsara manao impression liste électorale fa sokafy ary apetrao ny fomba rehetrarehetra lalany ny vahoaka malagasy zany hoe misy fanabeazana ao anatin'ny 4 bolana 5 volana fa tsy maintsy amin'ny alalany ifandraisana anjara amin'ny fifidianana io no afahantsika manova an'izao zava-misy zao iainan'ny firenena zany hoe manao ny fomba rehetrarehetra zany ny tokony andaniam-bola gasikara manao ny fomba rehetrarehetra ny CENI itenenany amin'ny olo-pirenena hoe mandana misoratra anarana mandana vérifio ny anaranao ary mandraisa anjara amin'ny fifidianana ampitsarana an'izao olana politika miverimberina eto amin'ny firenena zao zay zany ray fahatelo dia ahoana ny rafitra hitsara ny fifidianana adihevitra zany disposition exceptionnelle zany azon'ny filoha raisina hoe manomboka zao ary andao cour spécial dia isin'ny équitabilité dia atsovy ny vondro zay le consultation zay le dialogue atsovy ireo vondronireo ifampidinika par rapport amin'ny rapport de force ity ny fanoerana ity mpitondra fanjakana iza no atolotra ny fanoerana iza no atolotra ny fanjakana dia mazava loatra fa tony ny adihevitra politika avy eo mandeha hoe misy pré-campagne sa tsisy pré-campagne tena fiainan'ny antoko politika amin'ny pré-campagne rehefa resy tamin'ny fifidianana izy dia efa manao pré-campagne izy araky ny lalàna gaga aloha zany tamin'ilay fanehoan-kevitra farany teo ny amin'ny hoe mampianatra diso hoe diso dao ny mpanao politika tsy diso zany ny mpanao politika raha jerenao ny lalàna 2011 002 mahakasika ny fiainana ara-politika ny antoko politika dia tena mazava mihitsy gasikara nasage vakiko le satria tena nanahirana le Paolo Emilio nanahirana le adihevitra loi 2011 012 relative au parti politique loi 2011 012 relative au parti politique dia mazava mihitsy ao anatin'io fa les réunions et les manifestations publiques des partis politiques sont libres. Any amin'ny 2020 zany gasikara tena mazava dikan'izany hoe tsy adihevitra kosa eto amin'ny firenena zany hoe pré-campagne zany satria fiainan'ny antoko politika fiainan'ny vondrona antoko politika malalaka ny atao hoe manifestation publique ekeko tsy maintsy manaraka ny lalàna manan-kery mangataka autorisation sy ny sisa fa malalaka kosa zany ranga tsy adihevitra zany no asan'ny mpanao politika zany no asan'ny antoko politika manao pré-campagne misy
fanakefitry ny masovy européen ihany koa moa nisany resaka any amin'iny hoe ny ataontsika hoe fifanarahana iraisam-pirenena tokony hanandanja kokoa zany nyresaka moa izy ny makasika ny tamin'ny raiky amin'ny 770 zany raha oharina amin'ity 770 zay no raisy ny ministre ny ady tany manoloana n'le tsy fahafahany mpanao politika mampivory amina toerana akalamanjana ao anatin'izao vanim-potoana izao zay azontsika jerena mihitsy ny hoe vototohina ny demokrasia sy ny fahalalana zany ao anatin'le izy androany zany dia inona ny azo andikana zany an'izao fanapahan-kevitra raisiny ny fanjakan'izao io le ordonnance 60082 gasikara le izy nge tsotra e maninona no misy sakatsakana ohatran'izany zany ny fomba fanehoan-kevitra voalohany aloha zany fantatritsika tsara ny article 10 ao anatin'ny lalam-panorenana dia mametraka mazava ny fahalalan'ny olona indrindra ivory koa zay gasikara any amin'ny 110 ny lalam-panorenana tena mazava mihitsy fa malalaka ny fivoriana dikan'izay zany ity fampiarana ny ordonnance 60082 ty zay noraisy ny ministera ny ady tany dia zao fotsiny ngely izy gasikara inona loatra moa zany ny tokony mbola ho tahotra sy fisalasalana amin'ny fanehoan-kevitra en-carrière na manifestation publique manoloana an'izao pré-campagne efa mandeha zao nareo efa miteny hoe andeha ny fividianana ko inona ny mbola tahotra kao amin'ny olona aneho hevitra fa ilatsaka ho mpifidy na aneho ny heviny amin'ny projet politique na amina projet zay eritrereto ny fanarenana firenena tsy tokony sakana tsonge zany tsy tokony mipetraka tsony zany olona zany gasikara venso fa matombo mbola mipetraka zany olona zany dia mbola misy calcul kajikajy politique eo ataony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao aza mena bana mihitsy aloha ny adversaire zay ny lecture koa azo mena bana mihitsy ny adversaire fa ataovy hatramin'ny farany anjarantsika no mibahatoerana au niveau national tsika ihany ny président dia zay le zavatra misy zany amin'izao fotoana zao ity ordonnance ty zay efa lany andro raha matoministra moa teny hoe tsy isy lalàna lany andro zany fa misy lany andro ty raha ity ordonnance ty noresantsika fa raha ohatra tsika ka firenena mandala ny démocratie dia firenena efa tena tokony miala efa ifanekena fa tsisy tsony ny fanonganam-panjakana nge zava-misy amin'izao fotoana zao nge fa zany gasikara tapitra treo ny fanonganam-panjakana raha ny fiainana ara-politika eto Madagasikara fa kosa ny alternance démocratique ny tokony hidirantsika ka raha hiditra amin'izany tsika dia farafaratsiny ataovy équitable ataovy mitovy lanja dia ameo fahalalahana ny olona afaka aneo hevitra ameo fahalalahana ny olona hitondra ny programmany ameo fahalalahana ny olona afaka anao ny base politikany sy anaiky ny olona anentana ny olona sy ny mpifidy azy zay nge gasikara zay ny atao hoe politique dia mila manaiky koa ianao hoe rehefa tsy naompy tao anatin'le 5 taona dia mazava loatra fa ho raisin'ny olona ianao amin'ny fividianana dia mila manomana an'izay zay nge le disposition exceptionnelle teneniko anao hoe vanim-potoana zao zany dia efa mitaky amin'ny andriamatoa filohan'ny république hoe tsy crédible tsony tsay Christian ho vai gouvernemanta raha mitady apaisement ianao dia manaova dialogue atsovo ny olona resaon'ny olona anotanio ny heviny dia mandraisa ianao faravaratsiny disposition mahakasika an'izany zava-misy zany fa raha mbola miziriziry amin'io ianao dia efa fantatsika nge resakantsika mingalatany am-pendoany fa dia crise miverimberina io dia crise post électorale indray io dia mitondra inona ho amin'ny tombontsoa iombonana fantrana foana ny vakin'izany gasikara ka raha menao nifitra mety mahazo tombony ihany nge fanjakana zany raha ohatra ka isy teteza mihita kely ihany eto raha ohatra ka mijery an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny mpanohitra zay mitady seza moa zarany ary seza mba miara-mihinana indray ka eo zany rehetrarehetra zany tsika koa tsy afaka milaza fa mampalahelo ihany koa nge ny teteza mihita nge io le resaka hoe ny amnistie famelan-kelika sy maritra dia samy alokaloka ao daholo dia misy avy eo ny ataontsika hoe itsopinena na maro samy any amin'ny firenena ivelany any tiako tenena hoe rehefa maheno an'izany resaka rehetra zany mantsy ianao dia tena hoe neo ihany miveriny eo indrindra ntsika gasikara inona moa fetsoana azy amin'ny teny gasy vetaveta boribory sa boribory vetaveta moa tsy taditika eo foana zany zay nampatonga nanao an'le tady zay isaka tany voalohany raha tsaronao hoe fa mahinona miverimberina zany crise eo indrindra nge zay nge ny andrasany
ampitondra fanjakana zay manana fahefana rehetra zany am'izao tsika miresaka sao de ny hoe mila kaseny zany rehetra zany gasikara mila tsara zany mila adihevitra politika ho eto amin'ny fireneny dikan'izany dia lay fahefana anana n'lay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de ahafahana tonga am'izany farafahakeliny raha inisany zavatra tsy vita tao anatin'izay 5 taona zay ka na izay volonté politique zay ihany aza mba hisiny ny apaisement mba hisiny ny alternance démocratique marina dia adihevitra politika aza vela andeha ho tonga any amin'ny tantara miveriny Madagasikara ka de ifamony eto ndray de ifandrony eto ndray noho ninona noho ny raharaham-pifidianana Gasikara de iza ny vo anatin'izany de vahoaka maro foana e vahoaka amin'ny tapitrisany foana e ka ho atsika zany tsy efa mba vanim-potoana ve andinihan'ny mpanao politika malagasy Gasikara na amin'ny hoe ndao aloha ajaina ny lalam-pandrenany ndao arahana zay voalaza ny artikla rehetra atao anatin'ny lalam-pandrenana andao ajaina ny lalàna manan-kery manoloana ny fahafahana rehetra avelao raha tena masy mandidy marina le vahoaka malagasy satria any amin'ny préambule ngenao de zany hoe malagasy vahoaka malagasy masy mandidy any amin'ny préambule ny lalam-pandrenana ianao ary mbola iverenao ke tsisy lalam-pandrenana ratsy zany teto Gasikara fa matoa misy ny crise politique miverimberina de ny fomba fampiarana andreo apitsopitso ny dalàna eto Madagasikara inona mahatonga ny corruption tsy voazara ny areny tsy voazara ny are-pirenena inona zany rehetrarehetra zany source zany problème eto Madagasikara zany Gasikara ka raha iverenako zany hoe inona vampitoana ifampiresantsika amin'n'alahy am'izao fotoana zao de adihevitra ny idirana hoe andao hiditra ao anatina teteza mita tsy misy endrajoelona zany aloha zany raha ty lalam-pandrenana ty tsy possible fa ny andrasatsika de ny hoe lay volonté ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mazava loatra fa mba hiaino farafaharatsiny 5.3 zany de hijeren'io CENI io hijeren'io ACC io de hijeren'io refontina liste électorale io ary anentana ny olo-pirenena tsirairay avy hiatrika tratra ihany ny fepitaona ve ana zany taimina zany de le hoe 7 janoary 4 filoham-pirenena vaovao eto Madagasikara teny hoe vaovao zany hoe na lany fandroany filoham-pirenena ankehitriny io na olona vaovao zany hoe filoham-pirenena vaovao zany tratra ve androany zany tsika miresaka io zany folo ny volana mi fantatra tsara nge ny manantsika amin'ny fifidiana 24 ange ny io fa ny nisy ny etsiky ny 73 député de niditra tao anatin'ny teteza mita fo iny tsika de fantatritsika hoe ny lalam-pifidianana ity lalam-pifidianana zay iainantsika am'izao fotoana zao ty nosotsika tam'izany fifidianana zany hitatsika tsara nisy alternance teo tsy nandà mihitsy andriamatoera Jonald Wampiana rehefa resy tamin'ny fifidianana na de fantatritsika raha hoe olana miverimberina eto amin'ny firenena mandeha ny adihevitra politika nisy ny doublant mandeha ny zany rehetrarehetra zany ange zay nge le apaisement tatavintsika Gasikara dikan'izany raha ohatra ka androany na rapitso na rafakapitso ny gouvernement ka miteny hoe mety aminay io 9 novembre io tia ny décret au convocation des électeurs de compte à rebours nge sisy zany hoe eny ary raha izay le izy de rovina ary tsika nidinika momba nyty lalam-pifidianana ty ataovy adihevitra io misy ny manolotra misy ny projet de loi de ataovy adihevitra io ifanekena fa io ary raha io ary no ifanekena de asio balizy ahoana le CENI de zay le disposition exceptionnelle teneniko anao ahoana lay rafi-pitsarany tsara n'le fifidianana fa azony filohan'ny république atao zany azony atao zany rehefa mandeha zany adihevitra politique zany azony atao zany ka possible ny afahantsika manana filohan'ny république vaovao amin'ny 19 ny adihevitra ny amin'ny asivy fanovana ny lalam-panomenana jereo ny lalàna momba amin'ny fifidianana jereo ny code électoral jereo ny code minier jereo zao atsaratra daholo zany adihevitra zany fa miainga avy amin'izay programme n'izay ho candidat ho filoham-pirenena raha tianoko ty nyty lalam-panorenana ty de any anatin'ny programme izy de efa miteny hoe kitiako ny lalam-panorenana raha izany lany fa izao ndray ny fomba hitondrako azy any zany am'izay zany mba mitombona le adihevitra politika fa tsy hoe rehefa tonga eo ndray izy hoe anitsy ny lalam-panorenana ataovy transparent kosa aty ampendoana vao milatsaka ianao de efa tonga de ataovy mazava hoe ho kitiako ny lalam-panorenana raha izany lany izao ny sosikevitra hoetiko amin'ny vahoaka malagasy
zao a ny sosokevitra hoetiko amin'ny fomba fanaona politika eto Madagasikara izay voarakitra ny lalàna amin'ny antoko politika. Zany na devitra zao a ny adevitra ekonomika hoetiko anarenana ny firenena. Ty firenena ty rien de rien nge Gasikara azo arenina rien de rien ty azo arenina fa zany fomba fanaona politika zany no anisan'ny fototry ny olona amin'ny verimberina eto amintsika dia tsy gagitsika raha ohatra ka resy ny firenena tena kely ery raha maharesy atsika satria discours any anatina fampelezan-kevitra hafa rehefa tonga ao amin'le toerana hafa le pratika dia tsy gagitsika raha ohatra ka mifandona ny ery avisy havanana tsy maintsy mifandona ny ery avisy havanana satria tsy mandeha nakany n'ilay fifanarahana ara-politika ary hitatsika mahatonga n'le scission resahako teo ao anatiny dia noho izany antony rehetra zany dia ho diso ve ireo olona miala amin'ny fanjakana efa miteny hoe mpanohitra hay manomboka zao tsy diso ireo matoa izy miala dia manana ny antony izy fatany zany tsy fahombiazany ty fanjakana ty tsy ho velabelarintsika amin'ny rahalatsiny angamba fa miara-malatsika hoe raha tao anatiny enimpolo taona dia ty fanjakana ty anisan'ny fanjakana haingana ny nampiemotra amin'ny Madagasikara Gasikara Finso. Farany manao ahoana no mety tanjaka eo amin'ny ataontsika hoe candidat zay hiatrika ny fifidianana amin'ny tsika hoe mpamakafaka anao. Mbola hijanona eo amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ve ny ataontsika hoe adihevitry ny fifidianana, ny azakazaka ny fifidianana no mety ho lohany amin'ny fifidianana raha io ataontsika hoe tanjaka ara-politika maro samihafa miseho androany io mety hiverina ihany koa ve nisina ataontsika hoe hery fahatelo andravan'izany sa anao ahoana no mety ho ahitanao zany andreo karazana lehibe anantoko maro samihafa zay samy efa metsiketsika daholo amin'izao fotoana zao ary zany zao rehefa mamisa visa eo manodidina ny 10 eo zao ny solombavamboaka mety ho heverina fa ilatsaka hofidiana filopirenena raha nietsiketsika ara-politika moa jeretsika misy ihany koa nefa fandatritsika ho andreo lehibe anantoko akoatra andreo candidat zay mety tsy apozina maro samihafa anao ahoana no mety ho fahitany ny Guy-Maxime Laleseno an'izany amin'ny mafamakafakana moa tsika tsy mpaminany fa famakafakana dia mijery ny sary no mety kajy politika na ny calcul politika rehetra no fahitanao azy toko. Ny zava-misy amina vie politique zany amintsika miteny zao aloha ny politika aloha rapport de force foana zay ny politika Gasikara Finsoa iza no enon'ny olona iza no arahan'ny olona zay ny politika inona ny hevitra toanan'ny olona ao anatin'ny fomba fanaovana politika zany hatreto ary io base politique io dia io rapport de force io nge tsy volenao anatin'ny ray volana sy roa volana fa ny rapport de force dia amatonany no ambolena azy Gasikara mbola deux favoris aloha hatreto raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao Andriamatoa Andry Rajoelina sy mamakafakitsika sy Andriamatoa Marc Ravalomanana misy outsider ave eritreretina surpassé an'izay dia misy préparation zany mazava ho azy dia io tsika zany miverina amin'ilay lojika politika Gasikara hoe ny zava-mitranga aloha zany raha mandinika ny fiainana ara-politika eto Madagasikara tsika dia io Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana mety mbola hifandona indray any amin'ny deuxième tour fa misy outsider ave hivoaka anelanelan'izay mpanao politika iza efa hitatsika amin'izao fotoana izao betsaka ny miomana betsaka ny miomana mieritreritra hoe mba afaka hifaninana amin'izy mirahalahy mianakireo zany afaka hitondra hevitra hafa akoatra ny hevitra hoentin'izy mirahalahy mianakireo afaka andravana zany conflit politika verimberiny zany be dia be miomana amin'izany betsaka ny mihevitra fa ny fitsinjakam-pahefana tena izy ampiarina eto Madagasikara no anovany zao tontolo politika eto Madagasikara zao zany rehetrany zany adevitra politika fa hatreto aloha raha androantsika amin'resaka Gasikara Finso dia anisan'ny arahan'ny olona ireo anakiroa ireo anisan'ny arahan'ny olona ary anisan'ny enon'ny olona dia somary raha ny zavatra mitranga io scission misy amin'ny rapport de force Andriamatoa Rajoelina io dia efa artificiel zany ny zavatra misy aloha artificiel zany zao le mouvement politika zay ataon'ny mpitondra fanjakana satria fantatsika any ambadika zany misy fanomanana be dia be misy fitsinjary mampiasa an'ilay instrument mampiasa ny fahefany rehetra sy ny volany rehetra zava-misy zany resahantsika ao anatin'ny famakafakana dia somary efa artificiel zany
iza zany no afaka isongona n'Andriamatoa Rajoelina eo ny adevitra politika. Betsaka ny candidat, betsaka ny miomana ao candidat, fa iza no afaka isongona n'Andriamatoa Rajoelina. Ny Endra Valomanana manko zany mahafazy aloha hatreto de stable le électeur. Zay un constat zay to anatin'ny antokotiko Madagasikara mahafantatra tsara ny fonctionnement les partis zany de stable l'électeur zany Gasikara. Tsy miova mihitsy ohatra am'izao. Dikan'izay zany zay tombona amin'ny marika Ravalomanana. Fa ato amin'ilany nefa misy zay scission zay satria nisy vondrona politika sy antoko politika maro no lasa Armada, lasa IRD, lasa TGV de mazava loatra zany fa rehefa misy zay scission zay dia miamalemy zany lay rapport de force aty amin'ny mpitondra fanjakana. Ny any tanjaky ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia ny mpanatanteraka. Zay dia aloha za mpanatanteraka zany hoe ireo lay membre ny autorité locale, ny membre ny gestion exécutif zay représenté au niveau localité, chef de district, délégué siny. Zay zany zao mitanjaky ilay fanjakana miaramila. Tanjaky ilay fanjakana misy amin'izao fotoana izao hitantsika tsara fa ary amin'ny ankilany ny gendarme na tsy teny izy hoe tsy manao politika dia hitantsika fa représenté foana izy amin'izay zavatra rehetra mitranga eto amin'ny fiainana firenena. Ary amin'ny ankilany polisy somary latsa-danja tsy misy avancement nandritran'izay taona maromaro zay misy mécontentement ny anatiny any Gasikara. Zany zao fragilité n'ilay fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Tsika manao analyse zay ny fragilité n'ilay fanjakana dia hitantsika moa zany fa arakaraka ny fivoarana io échéance io zany ny tena maritra azy rehefa tapa-kevitra zany ny fanjakana fa amin'ny le 9 le izy dia io ny hamaritra n'ilay rapport de force ao anatin'ny enim-bolana manaraka. Ny afotsiny ny fomba fijeriko amin'ny lafiny politika anisan'ny mahatonga an'izao krizy miverimberina izao dia ny tsy fahafahan'ny malagasy mandinika tsara lalina tsy taidronono mandroatra fa mandinika lalina amin'ny iny zany programme resahany Rakoto, Rabe sy ny sisy zany dia inona amin'izany ny possible. Manao probabilité zany inona amin'izany ny possible. Dia zay fa tsy taidronono mandroatra hoe ovaiko ao anatin'izao io dia zao nandaminako azy dia zao io dia fahavoazana goavana na ny amin'ny olom-bao fidy fotony na eo amin'ny solombavam-bahoaka diso mihitsy le hoe tsy maintsy manana majorité ny filohan'ny république izay ilaina izy manana majorité fa avy aloha ny olona isafidy izay tena hitondra ny teniny amin'ny asany solombavam-bahoaka zany Gasikara. Zany rehetra zany lay fomba tokony anovanana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara fa ny zavatra mitranga moa zany dia hitantsika eo arakaraka ny fivoaran'ny raharaha fa hatreto aloha raha feheziko izay fanontanianao zay dia ireo anankiroa ireo no mibahatoerana ho hitantsika eo ny toena. Mato Kim Maxime Malalaseny ono tena ianao le Kim Maxime le olombelona le mpanao politika ny ametrako ianao ve satria mandeha zany resaka any amin'ny hoe fa foka fahafaran-dehibe tsy ny sala amin'izany raha izay 10 taona zay nijerentsika ny ampy ny tany teteza mita ianao ve mieritreritra fa mbola tsara toerana tokony irotsaka ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina sa tokony manapa-kevitra tsy mirotsaka dia mivoaka amin'ny fahafaran-dehibe sa ahoana ny fahitanao anazy? Raha za manokana mipetraka amin'ny toeran'ny filohan'ny republika dia tena tsy manao tsony Gasikara satria résultatko ange négatif dia ina moa zany no ahatongahako insiste hoe tsy maintsy hilatsaka ary tsy maintsy olany fantatro ngeny eo ambadika zany fa ady fa raha ohatra indray ka io ange mitsara tsy miangatry tsika Gasikara eto raha hitantakatra ve fa tena hoe nisy fombiazana économique nisy ezaka ny fomba fitenindrareo nge dia hoe nahavita izy satria mahavita sekoly roa ve atsy amin'ny district zao dia zay ve no atao hoe mahavita raha hitantana firenena tsy zany kosa dia atao hoe mitantana firenena mahavita dia manala antsika ao anatin'ilay aizan'ilay fahantrana nisy tamin'ny 24 dia nitondra fanavaozana goavana eo amin'ny lafiny économique eo amin'ny lafiny social eo amin'ny lafiny fandriampahalemana sy ny sisa Gasikara ka raha za zany amin'ny fotsy miangatra raha zany eo amin'ny toerana filohan'ny republika dia tsy manao tsony tsy milatsaka tsony fa mipetraka ho ray aman-dreny dia zay
no mahatonga mandeha makany am'izay adevitra zay hoe ataoviny dialogue hovainy gouvernemanta mba hahafahan'ny olona rehetra mahazo taratra. Inona moa zany no vitan'izao gouvernemanta zao anatin'ny ambolana manaraka irosotsika amin'ny fifidianana gasikara ao anatina cessation de paiement le fanjakana malagasy tsy mahalotrosa tirama io raha mahita 4 000 milliards de dollars d'ariary azafady no trosa miala ny toji green miala ny atsy miala dolo zany reo mpamokatra herinaratra eto amitsika de inona zany no azontsika ny tenaina ao anatin'ny enimbolana 10 taona atsika tsy mahavita tsy amezako tsena amin'ny filohan'ny repoblika tsy vitanika efa tsy vita de tsy vita dikan'izay amiko tsy manao ahy de mety ohatr'izay koa ary amin'ny ilany mety ohatr'izay koa ary amin'ny ilany raha fomba fijeriko manokana mahitsy anisany miombokevitra ny nini zany tsy hoe miombokevitra nini za anisan'ny contre nini tamin'ny vanim-potoana satria tsy mamaha ny olany crise zany fa amin'ny fomba fijery tsy miangatra fa androany mo tsy nini tso fa hoe ninini anankitelo zany am'zaontsika miresaka zao fa amin'ny fo tsy miangatra fotsy miangatra erajonary mampianina mbola ao anatin'ny tanjany ao anatin'ny teknisiana siny raha izy no resy lahatra fa mbola ilatsaka amiko tsy olana zany fa reto misy antony anankiroa mazavatsara ny anankiray kosa angambany mialatsiny mety masika loatra raha miteny fa efa asobininy efa mialatsiny mety hotezy tamiko ny fomba maro Karavalomana fa raha mbola izy le solution de fa raha mijery tsy miangatra zany de ozy izy aho hoe tsy vanim-potoana kosa fe mba efa atsipy am'izay ny fany ao misy be de be hoe afaka misolotena andriamatoa maro Karavalomana no amin'ny fifidiana raha izay ny mahasoso mahatsara am'ty tanindrazantsika ity ialatsika ao anatin' zao olany fireneny zao za tsy miteny azy am'latsaka maro Karavalomana na gasikara fa mitena hoe raha izay ny mahasoso mahatsara za zay mahadevitra ny atsika sy famakafakana ny atsika satria ny antony ampidirako an'izany resaka zany mantsy lasa tena memafy ho anay mpanao gazety zany zay tena hoe mandinika ny raha-pirenena Guy Maxime Alassy de somary malahelo ihany memafy tena memanjaka na tsika hoe culte de personnalité eto Madagasikara zany am'izao fotoana zao ary tena le olombelona mihitsy zany ary moa vondrona toko ary moa mitondra anaran'olona zany le olombelona tsisy idéologie tsisy hevitra tsony eto fa hoe irakoto Andriamanitra rakoto Messie rakoto héros rakoto mpanavitra rakoto ka zay nge le culture politique volena teto gasikara culture politique zany ny antoko anankiray de ny fironona olona anankiray de ny idéologie n'iny olona iny no véhiculena sy fomba fiasa ao anatin'le antoko fa tsy misy mihitsy eto hoe misy any kosa aloha hoe atoko misonitra am'izao tsika miteny zao hoe mba miainy ny conseil miainy misy conseil any anatin'ireny antoko reny miainy fa mandeha tsikelikely lay fivoarana lay antoko politique misy ihany zany fa misy zay tena tenenao zay hoe culte de personnalité tena misy zany dikan'izay zany zany angina misy an'ny olana fomba fanaovana politique eto Madagasikara satria raha vao manohatra zay za zao minonao maromarona fa tezitra tao zao ny pomba maro Karavalomana am'izany teniko zany hoe fa inona koa ty resahan'ny Guy Maxime ty zany avany tena ankitsipolo olona zakony zany raha izany ny mahasoso mahatsara ny firenena de tokony mba hovainy zany pratika politique zany Andriamatoa Rajoelina tsy manao tsony za tsy miteny aza manao maro Karavalomana fa raha misy fitiavan-tanindrazana tsy hiverimberenan'ny crise eto Madagasikara dia asa mba be deaibe kosa ny azo hipasenan'le fanion gasikara zany adevitra politique zany fantatsika hitatsika Mandela tsy nilatsaka tsony gasikara fa tena amin'ny maray mandreny azy de nametraka mazava izy hoe zay ny anjara koa milamina ny fiainan'ny firenena de mbola misy aza ny olany ny racisme tany Sud-Afrika fa nandray anjara goavana izy tao anatin'izay sehatra zay ka isika zany adevitra zany fa makafakany zany fa raha toa moa zany ka mbola tsy zany ny zavatra mitranga de tsika miatrika foana amin'ny fiainan'ny firenena fa za anisany mbo niady an'io koa gasikara mandritry ny taona maro ny amin'ny hoe asy voadevitra ny anatin'ny antoko e anisany nampiala ato anatin'ny antoko tiako Madagasikara zany asy voadevitra kosa asy fomba fijery tovizana fanapa-kevitra iraisana ina moa natonga ato so candidat ny antoko tiako Madagasikara solomavamboaka gasikara de miara manao baolina amin'ny fair play
dia mivadiky zany ny fomba fanaona politika eto Madagasikara dia za kosa tsy mbola vadika tamin'ny hevitra tsy mbola hitanao angamba ka ndray andro any teny za dia momba an'Andriamatora Rajoelina tsy mpanagadia azy mpanohitra hatramin'izao Gasikara feno soa dia eo zany mahatonga antsika hoe fotoana kosa angamba mba hampitsarana n'izany adila politika miverimberina eto amin'ny firenena zany ary manana anjara biriky goavana amin'izany manana anjara biriky goavana amin'izany sika mpanao gazety hampitsahatra an'izany mba ho référence an'le tanora manaraka retiny amin'ny hidiranao anaty gouvernement dia ny afahana mampanambola sy mampatanjaka dia miazakazaka daholo ny tanora malagasy amin'izao tsika miteny izao manao politika mba ho izay fa tsy mandeha tsony any amin'ny lojika hoe mitsempoka vo manambola vo manan-karena vo zany ange zany le fahasimbany ilay tontolo politika sy ny tontolo ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny Gasikara ventsy tapitra ny fotoanantsika Andriamato ki Maxime Lalasenso ki resaka code minier kely afa tena efa mametopy ny technicien hoe tena efa izay hitasika manjery sara mitony misy ihany koa ny fandaharana maro samihafa ny dokam-barotra amin'ny orany maro samihafa dia tsy tena afaka mivalapatra bitsika satria reny mba hafidiram-bola kelynay zany amin'ny fahitalavitra sala mitony dia tsy maintsy tapiritsika ny fandaharana kasitrako manokana ianao nanahika ny fanasana ny tondra ny famakafakana ary miezaka foana tsika mitondra ady hevitra miabo ho an'ny firenena ary izay ny hoe veritsika fa anjara brika ihany koa ho an'ny tondratandrazantony makasitraka indrina tompoka misaotra indrindra Gasikara fensoa ary manantitrantitra ny fisaorana zany amin'ny groupe Real TV sy ny mpiara-miasa rehetra isaorana koa ny teknisiany no ambany eo mamesehatra anay foana ao anatin'izany famakafakana politika izany sy hitondrana n'izany adevitra any raha misy ny teny diso dia izay foana averenao ty amiko fa fanehoan-kevitra ihany toy ny fanehoan-kevitra rehetra misaotra indrindra tompoka mankasitraka indrindra tompoka isaorako manokana antsika rehetra tany atokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alay ity ny fandarantsika mame fotoana ho amin'ny raha ampitso indray tompoka lasy tompoka veloma tompoka Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.